Anaran'iray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Ho an'izy rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voanjo ny masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio ry havako alady voalohany amin'ity volana Jiona ity izay banjinantsika hatrany loha hevitra vaovao manao hoe miaro ny olon'ny Tompo. Andeha ataontsika ry havako ny hira voalohany amin'ny firana fanampiny. Ivavaka isika.
ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino manatona na mifofeny fankasitrahany izahay noho ny fanafahana ho anay tamin'ny fahafatisany tamin'ny aretina tamin'ny loza maro samihafa fa indrindra ny fanafahana ho anay tamin'ny velam-pahatriky Satana izay mitady handrapaka anay isanandro. Saotranao izay Andriamanitra ny amin'ity andro alahady ity indray izay iona anay manokana aminao aty an-tranonao. Saotranao izay Jesosy fa mbola velatra mpamondrena indray izahay ka afaka handray ny fahasoavana avy aminao. Saotranao izay fanahy masina fa matoky izay fa eto ianao ary mampahery ny finoanay indray. Atrefeno Andriamanitra izao fanompam-pavahana izay arahany aminao izao. Engane hitombo ny finoanay ary ianao no hampitombo izany. Taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fanampianatra anay nivavaka manao hoe dia ataontsika ny hira fahavalo amin'ny firana FFPM andiny voalohany sy ny faharoa.
manana ny sitrapony tokony hitandriamantsika ny tompo ampahany amin'izany ho hitantsika ao amin'ny Isaia toko faha 1 andiny ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny tompo: aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza miherikerika foana fa izaho no Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho, indro menatra sy angay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy. Eny ho velona izay ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao, fa tsy ho hitanao ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavana, dia ilay manao aminao hoe: aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay maneraka ny Jehovah. Sambatra izay Amen. Isika Tompo Andriamanitra eo manondrika ny lohanay izahay, satria diso teo anatrehanao, andevy ota izahay saingy tsy nanaiky ny ahafahanao tamin'ny ota izay teo aminay. Andriamanitra renay eo, te hiala amin'izany fahotana izany izahay, dia niezaka tamin'ny herin'ny tenanay ihany fa tsy nitodika taminao, dia nihevitra izay fa vitanay ny miala amin'ny fahotana, saingy diso izahay, fa rehefa ianao ihany no manafaka anay, vo afaka tokoa izahay. Jesosy Kristy Tomponay eo, manondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay, mamindrafo aminay, afao amin'ny fahotanay izahay, manaiky izay fa ianao ihany ny tena mpanafaka anay. Ary ankehitriny Andriamanitro, manana ny tsy fahamarinanay tsirairay avy izahay, ka aboraka iny amin'ny vavaka mangina izany, ka mienoa anay. Ry Jesosy mpamonjy anay eo, mamindrafo aminay, ary afaho izahay, ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia ataontsika ny ireo voalahatra. Amen.
faliana eo ampitsangana ny teny famelan-kely ka izay omeny tompo antsika fa hamafa ny fahotantsika izy. Hoy ny tompo, koa izao no lazainy Jehova, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehiko ianao. Ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao, dia ho solom-bavako. Anatona anao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Ary ataoko manda varahana mirova ho amin'ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy haleo anao. Fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehova. Bara amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, fa voavelany elon-kareo midy eran'ny Tompo. Voninahitany amin'ny avo indrindra ho anao Andriamanitra. Hirany ny rantsana tany-ketsy hangatahana zareo hanao ny herany.
Mamaky sy hainy soratra masina isika riavana arak'izay hita ao amin'ny Salamo faha-efatra amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Salamo faha-efatra amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sofinay no nandrenesanay, Andriamanitro, ny razanay nilaza taminay, ny asa nataonao tamin'ny androny dia tamin'ny andro fahiny. Ny tananao no nandroanao ny fireneny samihafa, fa izy kosa nampitoerinao. Efa nampahorianao ny firenena maro, fa izy kosa nataonao mahafeno tany. Fa tsy ny saba ny nahazon'ny tany, ary tsy ny sandro ny namonjy azy, fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao, ary ny fahazavan'ny tavanao, satria efa sitraka ao izy. Ianao dia ianao ny mpanjakako, Andriamanitro, madi famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no hanosehanay ny fahavalonay, ny anaranao no hanitsahanay izay mitsangana melanay. Fa tsy ny tsipikako no itokiako, ary ny sabatro tsy hamonjy ahy, fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao, ary ny nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva, ary ny anaranao no derainay mandrakizay. Timoty faharoa toko fahaefatra raisina amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahaefatra raisina amin'ny andininy enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'ny nandarako voalohany anala tsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra, aza mba isaina ny elo ny ane izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho ren'ny jentilisy rehetra izany, ary izao no vonjena tao ambavany liona, ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra, ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy eny amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mpitsanganana riavana no andraisantsika ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matteo toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Matteo toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary naona ny mpianatra ka nanody saloham-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny lazain'ilay ilay nataon'i Davida, raha naona izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha hanina na izay nanaraka azy, afa-tsy misorona ihany. Ary tsy mbola novakinareo ny ao amin'ny lalàna, fa avy amin'ny sabata ny mpisorona. Ao amin'ny tempoly manota ny sabata, nefa tsy manan-tsiny. Ary dia lazaiko aminareo fa misy olona lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsatra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo, fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tieninao fahamarinana. Amen. Tsika riavana, raha eo misaotra anao zahay, menao apaha-potoana tahaka izao ahafahanay indray miaino ny teninao. Efa voavaky ny soratra masina izay andraisanay ny afatra avy aminao. Ny mpanompo izay no tendrenao hitondran'izany dia ny fanahy masina no ampiteny azy. Ary eo ka ny sitraponao rery ihany no ambarany. Ndreto ny olonao tompo mangetaheta fatratra anao, izay nataon'ny tanam-pitiavanao niditra amin'izao tranonao masina izao.
dia ingane mba tena ho tany lonaka nireny teninao ny fonay tsirairay avy ka iainanay sy velomanay ny teninao atonganay olona voaharo eo am-pelatananao dia mitenena araka ny fombanao tompo fehivavonikiaino izay olonao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanonana sy anaovana izany vavaka izany amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo mitobona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana amen. Timoty faharotoko faefatra andininy fahenambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo no andehaka antsika hafatra ny amin'ny teaneo ity. Raha mijery ity soratra masina ity isika dia milaza i Paoly apôstôly ny amin'ny ireo izay mandalo fahoriana lalina amin'ireo izay mandalo ady sarotra. Izay zany no hitantsika eo ary manambara izay ho anatin'izany fa na dia mandalo ady sarotra aza ny olona dia ny tompo dia mitsangana mampandresy ny olona. Ary hitantsika eto fa tsy vitan'izay ihany fa mampahery koa ny tompo ao anatin'izany, mampahery izy mba hahatonga ny olona hanana toky sy tsy hatahotra ny fahoriana fa tena hanana finoanan'Andriamanitra. Izay zany no hitantsika ny amin'ity epistily faharoa an'i Timoty ity. Zavatra rory afaka no andeha ho jerentsika ato anatin'izao soratra masina izao. Ny voalohany amin'izany, mampahery ny tompo ka mampijoro, mampahery ny tompo ka mampijoro izy. Izay hitantsika eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo izany. Andeha iarantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: kanefa ny tompo nitsangana teo anila ka nampahery ahy, mba ho tanterahany tokoa ny fitoriany teny ary mba ho reny tsentilisa rehetra izy.
ary samy vonjena tao ampahafandro. Hitantsika eto fa tena mampijoro tokoa ny tompo. Ny teny mampitsangana io dia raha jerena ny teny fototra io dia mampijoro. Zany hoe tompo mihitsy ny mampijoro. Ary hitantsika eto fa raha jerena koa ity soratra masina ity tena tafiditra ao anatin'ny fahoriana lalina i Paoly apôstôly. Zany hoe tena mafy indrindra no nanjoany Paoly apôstôly satria ankoatra ny fanenjehana izay nataony fanjakana Romanina, satria ny fanjakana Romanina tamin'izany fanjakana faran-tampony ny amin'ny fitsarana. Zany hoe misy ambaratonga mpitsarana eo amin'ny Jiosy na zanak'Israely, zay vao mankaty amin'ny fitsarana faran-tampony dia fanjakana Romanina izany. Dia niatrika zany Paoly apôstôly ary niatrika zany fanenjehana zany. Dia ankoatran'izay dia nahatsaro izy fa tena nijaly tokoa izy satria ireo namany akaiky azy, ireo namany zay niara-niosina taminy dia tsy namangy azy. Zany hoe tokony hamangy azy, tokony hampahery azy, tsy nampahery na namangy azy ireo namany ireo. Ary zay nahatonga ny bokin'ny Timoty 2 milaza fa ireto namany ireto dia nahafoy azy. Zany hoe tena nandao azy tanteraka, tsy nahatsaro azy tanteraka, manoloana ny fahoriana lalina zay hatrehany Paoly apôstôly. Tsy nahatsaro azy ireo, manoloana izany fihetrehany zava mafy sy zava manahirana izany. Satria rehefa mitsara ny Romana dikan'izay fahafatesana ambadik'izay. Fahafatesana, zany hoe tena miatra manaina mihitsy ny fahoriana izay mahazo ny Paoly apôstôly. Manoloana izany toe-javatra izany riavana dia mampijoro ny tompo ary mampijoro ny Paoly apôstôly mba hanana hery, mba tena hanana hery izy manoloana ireo zava-manahirana ireo, dia mampijoro ny tompo. Ary hitantsika eto fa ny olona mangozozo, ny olona mora lavo no mila mpijoroana. Zany hoe tena fa mila hery avy amin'Andriamanitra i Paoly apôstôly manoloana ireo zava-manahirana ireo, mba hahatonga azy hanana toky, mba hahatonga azy hanana finoana hifikitra amin'Andriamanitra, mba hahatonga azy tsy hangozozo, tsy ho lavo. Dia nila hery avy tamin'Andriamanitra izy, nila hery avy amin'Andriamanitra. Raha jerena ity teny hoe mampijoro ity dia milaza fa ny tompo mihitsy no nanampy any Paoly apôstôly ho afaka ny amin'ny fahoriana lalina. Zany hoe tompo mihitsy nanampy azy ho afaka amin'izany fahoriana lalina izany. Hitantsika eto izany ry havana. Ary aseho miariary eto, na dia ho anatin'ny fahoriana lalina ny olona, na dia ho anatin'ny sedra mafy ny olona, eo ihany ny tompo, eo ihany ny tompo mampijoro ny olona, mba hahatonga ny olona tsy ho lavo, mba hahatonga ny olona hahery, mba hahatonga ny olona hanana fahatokiana. Hitantsika eto fa nasehon'Andriamanitra fa na inona ny fanenjehana mahazo ny olona, na inona ny fijaliana mahazo ny olona, rehefa mitondra ny herin'Andriamanitra ry havana dia mahavita zavatra tsy takatry ny saina. Rehefa mitondra io herin'Andriamanitra io isika dia mahavita ny zavatra tsy takatry ny saina. Ny herin'Andriamanitra ry havana dia efa ao anatintsika, satria efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina. Io fanahy io dia fanahy-pampahery, fanahy-pampahery, zany hoe efa ao anatintsika io hery io. Ary rehefa ankatoavintsika manana ny finoana, mankatoan'Andriamanitra isika, anana antsika zany herin'Andriamanitra izany. Ary rehefa manana izany herin'Andriamanitra izany dia mahavita ny zavatra tsy takatry ny saina isika. Zany hoe hafa mihitsy ny olona manana herin'Andriamanitra mitondra fahoriana eo anatrehany fahoriana lalina. Hafa mihitsy ny olona mitondra fahoriana ao amin'ny tompo rehefa manana zany herin'Andriamanitra izany. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo. Hitantsika eto fa
na dia ho anatin'ny fahoriana lala ary ny Paoly dia hitantsika eto fa matanjaka izy hoe matanjaka tsara na ny saina na ny vatana samy matanjaka tsara satria mbola nahavita nampahery any Timoty ihany izy izay zanany ampanahy kanefa Timoty olona afaka zany hoe tsy olona tsy migadra fa Paoly any ampigadrana fa Timoty olona tsy migadra izy mbola vitany ihany mampahery azy noho ny herin'Andriamanitra ry havako noho ny herin'Andriamanitra ry havako malala reto amin'ny tompo noho izany fisiny herin'Andriamanitra izany dia mampijoro atsika ny tompo mampijoro atsika ny tompo tsy avelan'Andriamanitra ho irery isika manoloana ny fahoriana lalina izay mahazo atsika mety maro karazany fahoriana mahazo ny olona fa tsy avelan'Andriamanitra irery isika rehefa manana izany herin'Andriamanitra izany fa ny tompo mampandresy atsika ao anatiny izany mampandresy atsika ny tompo mba hananantsika fandresena ary hitantsika eo amin'ny salamo izay efa nivakiana teo salamo fa 470 andininy 1-7 eo zany milaza ity soratra masina ity fa ireo zanak'Israely dia rehefa hiditra tany Kanana tsy zavatra moramora ny dirany tany Kanana fa nisy ady natrehana tao anatin'izay zany hoe nisy olona ny tany izay hovantana dia nisy ady tao anatin'izay fa ao anatin'izany ady zany dia nanampy ny zanak'Israely Jehova nanampy zanak'Israely mba hahatonga azy ho mpandresy Andriamanitra ary hitantsika eto fa rehefa nanampy azy Andriamanitra dia inona ny zava-niseho dia nahazo fandresena izy nahazo fandresena izy inona ny fandresena izay ahazo dia nahazo ny tany Kanana ny sitraka ny tany Kanana tahaka izany koa Jesosy Kristy ry havako Jesosy Kristy dia nijoro sy niaro ary niady ho antsika izy satria tsy mety aminy raha miatrika ny fahoriana mihoatra no nizaka ny zanany miatrika fahoriana ny zanany tsy zaka n'Andriamanitra zany ka miady ho antsika sy miaro ho antsika izy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra noho izany ry havako aza matahotra ianao aza matahotra isika fa Jesosy dia miady ho antsika Jesosy miady ho antsika ary tsy vitany hoe miady ho antsika fa manome hery koa izy ahafahantsika hitraka ahafahantsika hijoro manoloana ireo fahoriana lalina izay manjo antsika eo amin'ny fiainantsika ny faharoa ry havako dia zao mampahery ny tompo ka manafaka amin'ny asa ratsy rehetra mampahery ny tompo ka manafaka amin'ny asa ratsy rehetra andeha hovakintsika ny 7:70 ny 7:70 amin'ny anaran'ny tompo ary ny tompo hanafaka any amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ao any amin'ny fanjakana ny an-danitra ho azy ny voninahitra mandrakizay amen asehonyity boky ny Timoty faharoa ity dia manafaka ny geja mahazo ny olona ny tompo zany hoe tena manafaka izay fatotra mamatotra ny olona ny tompo inona moa ny geja izay mahazo an'i Paoly eto inona moa ny fatotra izay mahazo an'i Paoly apôstôly eto ny geja mahazo azy voalohany aloha ny gadra izy ary tsy vitan'izay fa nariny ireo namany ary tsy vitan'izay ihany fa nanotra azy reto namany reto zany hoe tsy nankatony teny izay teny efa nomena azy ireo hotoriana eny amin'ny tontolo eny tsy nankato azy ireo namany ireo zany hoe tena ao anatin'ny hirifiry sy fanaintaina no niainany Paoly apôstôly niatrehan'ireo olana ireo ao anatin'ny hirifiry izy sy fanaintainana izy ao anatin'izao soratra masina izay vakiantsika izao maneho izany ry havako fa amin'ity nofontsika olombelona ity dia misy fatotra malaky mahazo azy ary misy zavatra mora mangeja azy amin'ity nofontsika olombelona ity ampahany amin'izany ity mahazo an'i Paoly apôstôly ity niara-nofo no mahazo azy ity rehefa tojolana eo amin'ny fiainantsika isika ry havako dia tadidio
fa manafaka atsika ny amin'izany tompo, manafitra atsika amin'izany tompo ka mamonjy atsika izy, manafaka atsika izy ny amin'ny asa ratsy rehetra hosaintsainy ny fahavalo hamelezana atsika. Mety maro karazana io asan'ny fahavalo io, mety aretina io, mety olana eo anivon'ny tokantrano, olana eo anivon'ny fiarahamonina, ary mety tsy tiana manao ianao satria izay ny nanjohan'ny Paoly apôstôly eto, ny olana eo anivon'ny fiarahamonina, ny olana eo anivon'ny ireo namany reo, ny olana eo anivon'ny fitsarana, izay mahazo azy. Fa tadidio ry havako, fa ny tompo tsy hamela anao irery zany, fa hiaro anao sy hamonjy anao izy eo amin'ny olana izay mihoatra ny zaka. Ty ry havako zavatra mety mahagaga atsika kristiana, tsy indraindray isika mandalo olana isika dia mangataka amin'Andriamanitra, tsy indraindray tsy mivaly, tsy mivaly satria inona ny antony? Tsy mihoatra noho ny zaka ny fahoriana mahazo atsika, fa mbola zakantsika zay. Fa eto amin'ity soratra masina ity dia tena mampiariary, fa rehefa mihoatra noho ny zaka io fahoriana io dia inona ny ataon'ny tompo? Mitantsehatra izy, mitantsehatra izy mamano olantsika, mitantsehatra izy miaro atsika ao anatin'izany. Ary tsy ny ara-nofo ihany no arovan'ny tompo, fa ny ara-panahy koa dia arovan'ny tompo. Raha miresaka ity fanahy ity isika dia ilazana ilay fanahy mahaolona, satria misy karazany fanahy, misy anankitelo ny fanahy. Fanahy masina dia fanahyn'Andriamanitra zany, fanahy ratsy, fanahin'ny devoly zany, ary ny fanahin'olombelona. Dia io fanahin'olombelona io dia io zany na ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahin'ny devoly dia afaka mitsofoka ao anatin'ny fanahin'olombelona. Hitantsika eto fa asehony ity soratra masina ity fa tena manafaka ao anatin'ny fanahy ratsy Andriamanitra, zany hoe mba tsy hitsofoka ao anatin'ilay fanahin'olombelona, fanahintsika olombelona. Ny fanahy ataon'i Jesosy Kristy amintsika dia fanahy ny fanafahana izay ataon'i Jesosy Kristy amintsika dia fanafahana amin'ny asany ratsy, zany hoe afahany amin'ny asany devoly isika. Raha miresaka ity devoly ity isika tsy indraindray tsy fantatsika ny atao hoe devoly. Ny devoly ry havako dia iantsona ilay fanahy ratsy, iantsona ilay mpamitaka, iantsona ilay mpandainga, iantsona ilay paka fanahy, iantsona ilay mpandringana sy mpangalatra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, amin'izany zavatra izany ary manoloana izany zavatra izany, Jesosy Kristy dia tonga ho antsika, tonga ho antsika izy mba hanino? Hamonjy atsika, hiaro atsika, hanavitra atsika mba tsy ho azon'izany fanahy ratsy izany. Satria matanjaka be io fanahy ratsy io, matanjaka be na eo anivon'ny fiangonana ary dia matanjaka be io fanahy ratsy. Fa i Jesosy Kristy dia tsy mamely isika ho irery, fa mamonjy atsika ao anatin'izany asany fanahy ratsy zany, ka manome atsika ny fanahy masina mba hahafahantsika hifikitra aminy, mba hahatonga atsika olona afaka, na ara-nofo na ara-panahy, samby ho afaka ireo. Ary hitantsika eto fa mitsofoka antsehatra Jesosy Kristy hanino? Handrafa ny asan'ny devoly, handrafa ny asan'ny Satana izay mpamitaka sy mpandainga. Kehitriny ry havako dia mbola maro ireo olona tany devoly fitaovana, atany Satana taingim-boziny, ka manaraka ny sitrapony, voageja sy voafatotra ny amin'ny karazam-paharatsiana maro samihafa. Mety maro ny karazam-paharatsiana eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika ny kolikoly, zava-maro ny famitahan'olona, zany rehetrarehetra zany dia karazam-paharatsiana. Ny tsy fitiavanamana, fosafosolona, karazam-paharatsiana zany rehetrarehetra izany. Fa tadidio ry havako, ankehitriny Andriamanitra dia manafaka anao, miaro anao mba tsy ho azon'izany fanahy ratsy zany, ary manafaka atsika ho hiala ao anatin'izany, ka manome atsika ny fanahy masina, manome atsika ny fanahy masina mba hahafahantsika hiaro ny tenantsika tsy hiditra ny amin'izany fanahy ratsy zany.
zavatra arory avako nambara tamintsika teo. Voalohany nampaherin'ny tompo ka mampitsoro atsika eo anatrehany ady sarotra, eo anatrehany fahoriana lala, mampitsoro atsika izy, mampahery atsika izy, ka manafaka atsika ny amin'ny fatorana izay ataony devoly sy satana, fatorana izay ataony eo amin'ny fiainantsika, ahafahany amin'izany isika. Koa ray soara Jesosy Kristy, ray soara ny fanahy masina, raiso ny Andriamantsika mba hahatonga atsika olona manana hery, olona mijoro tsara ka tsy mihozongozona, hahatonga atsika olona afaka amin'ny fatoran'ny satana. Raiso izy mba hahatonga ny fiainantsika ho feno fahatokinan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ireny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Manoloanan'izany afatra avy amin'Andriamanitra izay nampitondrain'ny mpanompony teo dia ndeha itsika rehetra manondrika ny lohantsika hivavaka. Ry Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra tompo tsy toa, ianao i Jesosy Kristy, ilay mahery sady tomponay, ilay Andriamanitra mampijoro anay. Isaoranay hatrany ianao ry Andriamanitra ny amin'izany soratra masina, no amin'izany afatra, no amin'izany fotoana izao ora izao ny ahafahanay indray ny aino an'izany soratra masina, ahafahanay fa mahalala ary mampatsiahy fa ianao Andriamanitra dia mampahery ary mampijoro anay vahoakanao. Misy fotoana izay na dia ao anatiny ady mafy aza, ao anatin'ny fahoriana, ianao Andriamanitra tsy mba mandao anay, fa izahay no mety manadino, fa ianao tsy mba manadino anay. Adinonay izany fa eo foana ianao Andriamanitra, fa isaoranay ny anaranao izany mampahery anay. Koa ampio izahay mba hanana an'izany, ary mba hino anao Andriamanitra anana finoananao fa tena mampijoro anay hatrany, ary mba aoka hitoetra mandrakariva aminay ianao, mba hampijoro anay amin'ny ady rehetra trehany, ary hijery anay amin'ny zavatra sarotra rehetra andalovanay tsirairay avy. Ary ianao Andriamanitra koa dia mampahery ary manafaka anay amin'ny asa ratsy, manala amin'ny fatotra, amin'ny geja, mamonjy anay amin'ny fahavalo, manafaka anay amin'ny fahavalo. Izahay indraindray tsy mino an'izany, indraindray izahay niverinay fa nyherin'ny tenanay no ahafahanay afaka, indraindray ny fahaizana sy ny fahalalahana sy ny tetikady maro samihafa ny entinay mandresy ny fahavalo, kanefa tsy izany, fa tsy hainay ny miady amin'ny fanahy ratsy, fa tsy maintsy ny fanahinao Andriamanitra, lahy fanahy masina, tsy maintsy ianao no maharesy ny fanahy, fa izay olombelona amin'ny tafinofo tsy afaka hiady amin'ny fanahy. Koa ankehitriny mbola naverinao aminay indray, fa ianao Andriamanitra no tena mpanafaka amin'ny asa ratsy, manafaka amin'ny fatorana ataon'ny ratsy fanahy, ny mpandainga mpanaratsy ny amin'ny fanahy ratsy rehetra, dia ianao Andriamanitra ireriany ny vahaolana, manafaka anay anatin'izany. Koa ampio izay ary arovy izay amin'ny asan'ny ratsy fanahy sy ny fanahy ratsy, ianao Andriamanitra no hiaro anay hatrany, mba hitohy hatrany ny fiarovanao anay. Ianao Jesosy Kristy mba hampijoro anay ary hanafaka anay tsirairay avy amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.
aoka hitsangana ny fiangonana hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Vitsy ny tsara nabako Ponto Pilato nombona tamin'ny hazo fijalia maty ka nalevina nina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra pereo akavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any ho avy ny tsara velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ry havana malala ho amin'ny tompo mitiavana no andraisantsika ny namantsika izay manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo kaoka ho tanterahantsika ny hira fa 7:7 andehan'ny voalohany ihany ao anatin'izany izy ireo hitsangana ety anoloana hitondra ny zanaka zareo. Fifaliana ho antsika ry havana mamandray an'ity zaza voateraka ity eto an-tranon'Andriamanitra dia rakoto ary manana ny aro tiako Abigail izany. Izany dia noho ny faniriany ray aman-dreny tia hisaotra an'Andriamanitra tompo ny fahavelomana sy tia handray fampahiresana eto anatrehany fiangonana mba hatomombana ny fitezana atao amin'ity zaza ity. Dia miarabanareo izahay arabaina no men'Andriamanitra fara fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina fa ianao no nampivoaka aho avy tao an-kibo nankinina taminao hatrany am-boka aho hatrany an-kibon-drendriko dia Andriamanitra ianao ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalana Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo ko hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra izay iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Andeha hitsangana isika hivavaka. Hivavaka isika. Ray eo misaotra anao izahay noho ny fanolorany ray aman-dreny ireto zaza ireto eto anatrehanao ary mankasitraka anao indrindra noho ny famindramponao tsy miova ny amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao. Vavolombelona izany ity fianakaviana ity ka miara-mimpifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo ny amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no mampiditra ireto zaza ireto hanampy isan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Ko meteza ray eo hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao azahoany herana tosany miasa fikolokoloana sy fanabeazana ho an'ireto ireto ankizy ireto. Mpanjakao antokantranon'izy ireo na antokantranon'izao fianakaviana izao ny teny sy ny fihetsika mba mpitiavana mba hatsapany ireto zaza reto ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainana andavanandro. Toany fanamazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentan'ny batisa ny amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zaza ity koa ane ho tsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinay eo am-pilatananao
amin'ny andro manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avozo isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita ny amin'ny zanaka mampara ny fitiavana anao ny amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entina mangataka izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Sao ry havako ny teny firarensoa ho anareo. Ento ty zaza ity ka tario mba hitompo saina sy teny sady androso fity amin'Andriamanitra sy ny olo. Ary oka iomana ianareo ny amin'ny fanolorana azy ho amin'ny sakramentany batisa. Noho izany, noho ny fahatanteran'ity fanoloran-jaza ity ry havako, dia miarahaba anareo ny fiangonana izay solotenan'ny fiangonana dia miarahaba anareo anatin'izay. Afaka mamonjy toerana. Tonga eo amin'ny raharahany fiangonana isika izao. Ny tompo loharam-piadanana ny anomenareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra, fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hihetsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madivo maraina ny andro. Ny tabataba amin'ny firenena samihafa mikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Salamo 170 andiny 4 ka hatramin'ny 7. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady 7 ny volana Jolay no alahady hitondrana mibavaka ny révérend docteur Rakotsafy Mikael mpitandrina mianakavy. Noho izany dia manentana antsika mpianakavy ny finoana rehetra ny amin'ny fanohanana azy ireo. Isy ny valopy izay ho zaraina amintsika ny alahady 9 ny volana Jona izay averina amin'io alahady natokana ho azy ireo io. Ny talata 15 ny volana Jona dia isy ny fizarana fanampiana izay fanaontsika fiangonana ho an'ireo fianakaviana sahirana eto amin'ny fiangonana iarahana amin'ny STK. Manentana antsika hanolotra izay fontsika ho azy ireo toy ny lamba fitafy sy ny PPN. Andray fitenenana ny filoha lefitry ny 10 taona amin'ny fankalazana ny VFL, andray fitenenana ny komity sosialy, andray fitenenana ny filohan'ny VFL. Vaovao avy amin'ny sampana, komity ny liturgie, fiadanana. Ampatsahivana isika komity ny liturgie fa mivory aorian'ny fanompim-pivavahana. Ao anatin'izany ny voamerara-panahy isa-tsampana sy ny solotenan'ny diakona finoana, fanantenana, fitiavana. Koa manantena ny fahatongavanareo ny amin'izany, tahiny tompo. Sampana mpanazava stily, ilazana ny komity mpivondronana, ny mpiandraikitra, ny beazina feno 20 taona, ary ny ray aman-dren'ny mpikambana rehetra, fa anatanteraka fivoriam-beny sampaty ny sabotsy 17 ny volana Jona ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Entana isika ho tonga maro ho fandiniana ny fambandrosoana ny fanabeazana eo anivon'ny sampaty.
ho tanterahana ny alahady fa 7 volana jona izao manomboka amin'ny 2 sasany ny fiombom-bavaka angatapitahina ho an'ny mpianatra rehetra anala fanadinana koa saina isika fiangonana manontolo ho tonga amin'izany ary anatanteraka fivoriana iarana ny filohan'ny sampaty safifa ary ny VFL. Ny vondrona tyle dia mivarotra mofomamy sy masira koa dia manasantsika andray anjara amin'izany. Sampana VFL finaritra misaotra ny tompo sy ny mpitandrina ary bron fiangonana sy ny fiangonana iray manontolo tamin'ny fanatanterahana ny didipotra fobea izay vita omaly. Misaotra ihany koa ny amin'ny fahatotosany fivarotana ny gâteau fête de mère. Efa mivarotra ny billet fête de père indray ny mpikambana. Efa any am-pikambana ihany koa ny billet ny ridrakira izay atao amin'ny 17 volana jona ho avy izao iarahana amin'ny Jos Band. Ny fanasana dia R1,000 ary ny billet tsotra 5,000. Sampana Dorcas finatra isika rehetra. Miverina ny sampana ny ariva amin'ny 3 ora sasany. Hanatanteraka fiarahana noho ny fetiny reny ny sampana ka miantso ireo reny feno 70 taona no miakatra hisoratra anarana mialohan'ny 17 volana jona izao. Ary koa ho an'ny sampana dia solotena reny iray ihany toy izany koa ny bron fiangonana. Mitondra cadeau izay mandeha mitotaly 5,000. Le cadeau zany dia momba ny resaka beauté mankasitraka indrindra tompoko. Sampana Sekolelahady miverina ny ratsana-tanketsa ny ariva amin'ny 3 ora amin'ny sabotsy 7 volana jona ho avy izao dia isika Sekolelahady no manadio fiangonana manomboka amin'ny 4 ora sasany koa anentanana ny mpampianatra rehetra. Amin'ny heriny anio alahady 7 volana jona no alahady ny sampana Sekolelahady. Fanamiana iraisana polo fotsy ambony sy maitso ambany ho an'ny mpampianatra ary t-shirt maitso ho an'ny mpianatra. Ny fanadina Sekolelahady dia ho tanterahana ny 17 volana jona. Fikambana ny catéchomène. Ny journée bloquée dia ho tanterahana amin'ny 7, 9 ary 7 volana jona. Ny fiangana dia zoma amin'ny 9 ora sasanariva eto am-piangonana. Ny farafisoratana anarana dia amin'ny alarobia 5 volana jona. Ny fiverenana dia ny alahady maraina mamonjy fotoam-pivavahana. Ny sarandasy dia 25,000 ariary. Rakim-pisaorana atolotra ny mpitandrina 10 rala. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana tanora. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ireo mpitandrina telo mianadahy anao soutenance. Toy izay indray vaovao tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasana? Matio 5:7. Izany no entin'ny sampana VFL iarabana atsika mpianakavin'ny finoana. Ny andraisana fitenenana dia tatitra sy fisaorana ho an'ny fiangonana manontolo, ny mpitandrina amin'ny barao-piangonana natotosan'ireo tetikasa araka ny tetikandro. Efa voalaza tamin'ny vaovao-piangonana ihany fa misy teboka ihany tsara ho azavaina. Ho an'ny fête de mère na lafo billet 730 ny sampana. Napahan'ny vola tamin'izany itombony nafahana nanatanteraka ny asa sosialy didipotra fahobe ny tanterahana ao Malymaraina, ny fidianana kilalao, ny fanafody ho an'ny dokotera. 530 ny zazalahy natao asoavana, 7 volana ny zandriny indrindra. Faharoa, fanentanana. Afaka 12 andro sika dia ankalaza ny fetiny iray ary malaza nefa toa tsy malaza izany fetiny iray izany. Miezaka sika mampitovy hatrany ny fetiny reny sy ny fetiny iray, indrindra tsika eto amin'ny fiangonana sapelle militaire. Misy tolotra omenantsika amin'izany fetiny iray izany. Mofomamy ihany no ataon'ny sampana. Ny voalohany
bie fisariana 5,000 ariary azahoana mofomamy ho an'ny olona enina 10 amin'ireo no man'ny sampana. Ny faharoa ho an'ireo izay efa zatra na tia mitovy amin'le gâteau na mofomamy ho an'ireny afaka mandray commande ny sampana afahana maame izay tolotra izay. Ny farany efa voalazan'ny vavaom-piangonana ihany mikarakara rindrakira ara-pilazany tsara miaraka amin'ny George Painde ny sampana amin'ny fahatelopolon'ny volana jona ariva. Ny tapakila dia efa voalaza teo ny invitation ray alina ariary, ny bietsotra 5,000 ariary. Mamerina ny fisaorana sy fanitanana izay ny volazo amin'io dia anantanterahana ireo tafika masina irana amin'ny fiangonana tafika masin'ny sampana izay eritreretina any amin'ny camp any Fianaratsoa, ary indrindra fa ny zaika be sy ny fiaonam-be irana amin'ny fohy be ny SFL any Toliara ny volana aogositra. Izay fa dia misaotra antsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Salamo 2:1 faharoa. Ny ao amin'ny fankalazana ny 12 taonan'ny VFL dia mampatsiahy antsika fa any ireo valopy izay efa nozaraina hatramin'ny atombohan'ny fankalazana entanina isika amerina azy ireny. Ao ihany koa ny fampatsiahivana ny amin'ireo tranona baiboly, ny polo ary ny t-shirt izay afaka anaovantsika commande eny aorina. Tsahivina moa fa fetin-dray araka ny voalaza teo afaka fotoana andro vitsivitsy koa entanina isika iomana ny amin'izany ary afaka atao fanomezana tsara mihitsy ireo voalaza teo ireo. Manarakaraka izay dia ny fanetanana ny amin'ny herin'ny androany 9 jona 2024 amin'ny 2 ora sasany no isy rindrakira izay atao hoe firaisan'ny fankalazana anetanana ny sampana sy isaorana sahady ireo sampana amin'ny fandraisana anjara ary anetanana antsika atao amin'ny fiangonana ihany koa amin'ny fahatongavana sy ny fanotronana ny amin'izany firaisan'ny fankalazana izany. Misy valopy hozaraina amintsika rehefa aveo raha ohatra ka tsy mahazo valopy isika dia afaka tonga ihany ka misy rakitra ho tatazana ny zavatra azo moa dia ho ataontsika ho amin'ny tsangam-bato ho an'ny fankalazana izany. Manarakaraka izay dia ny fampiomanana ny amin'ny ivon'ny fankalazana izay atao ny 7 ny volana Jolay 2024 izay isy fiaraha-misakafo dia fampiomanana sady isika ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'izay. Izay no avy aty amin'ny fankalazana ny 12 taona ny VFL eto amin'ny chapelle militaire. Misaotra antsika rehetra ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15 verse 58. Izay avy ato amin'ny Christian Community Service dia efa miarahaba antsika fiangonana indray amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mahafaly anay ny mizara vaovao mahafinaritra amintsika androany dia tsy nino izany fa ny fivoahan'ny perikoupe amin'ny teny anglisy. Izy ity moa dia avy amin'ny FOIB FJKM ary fitaovana mety hanampy antsika hampiatra sy hizatra ny fiteny anglisy fa indrindra ihany koa manampy antsika amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra izay sakafon'ny fanahintsika. Izany dia afaka jifaina amin'ny vidiny 10,000 monja ary raha maniry hanjifa azy ity ianao dia azonao atao manantona na ihany koa manantona ny iangotsiana. Angatantsika iangotsiana hitsangana. Misaotra ny angotsiana dia misaotra antsika sahady ny amin'ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manomeza ho an'i Jehovah ry zanak'Andriamanitra, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Salamo 7:20 voalohany.
amin'ny anaran'ny fiangonana tarihan'ny komity sosialy sy ny fikambanana katekomena ny itsanganako eto manentana antsika mpiara-mivavaka araka ny tetikasa sy ny tetikandro ny fiangonana dia ataony asabotsy 12 ny volana jona ho avy izao ny fizarana fanomezantsika fanampiana ho an'ireo sahirana eto amin'ny fiangonantsika sy ireo sahirana amin'ny fokotany izay misy ny fiangonantsika dia manentana antsika rehetra mpiara-mivavaka mba hanao zay voatsirambany tanantsika mety ho fitafiana mbola tsara mbola afaka ampiasaina mety ho kilalao efa nampiasaina mbola afaka ampiana mety vola mety ho ppn dia raisinay atanandroa misy olo-tenan'ny komity sosialy sy ny katekomena aorianao mandray izay omentsika aloha sy aoriana ny fitaoam-pivavahana dia rehefa alarobia sy zoma dia ao amin'ny braony ray aman-dren'ny mpitandrina koa lahoary havana fa izay manolotra ampifaliana no sitraka Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Angatahana riavako ny olona tompon'ity fiara ity mba hanidy ny fitaratry ny fiaranazy izay mitondra laharana 8606 DBL. Angatahana ireto olona voatonona anarana ireto hitsangana: Adobatisa Zaza, Sana Rajofetra Neli, Zanaki Sana Rajofetra Niki, sy Andriamananjanahary Andohary Lalena. Reny zareo reny tsy fanoloran-jaza le te fa batisa amin'ny herin'ny androany. Tondram-bavaka nareo ny fiangonana mahazo toerana. Mangataka ireto avantsika izay atao mariazy hitsangana eny am-pitoerana: Valisoandrazana, Valisoandrazana Vala Fabrisia sy Randrianay Fisoa ny Riantsambatra. Reny zareo reny tondram-bavaka nareo ny fiangonana mahazo toerana. Alim-bavaka ny Dorcasy 7 Jona ny fitondram-bavaka ho an'ireo mpanala fanadinana. Ny hetsiky misionera dia manomboka maraina ny amin'ny 7 ora sy sasany ny fanampam-pivavahana. Hisy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary. Ny tolakandro dia hisy fampisehoana sy varotra. Amin'ny amin'ny heriny eneo tonga amin'ny rojom-bavaka isika izao. Angatahana ireo izay manana tsingeritaona ny amin'ity volana Jona ity hitsangana eny am-pitoerana. Angatahana ireo nandray fahasoavana manokana hitsangana. Angatahana ireo manana havana marary hitsangana. Angatahana ireo donam-pahoriana hitsangana. Vavaka risika. Misaotra anao zay Tompo, nonso rehetra nataona teo amin'ny fiainanay. Nomenao tsingeritaona indray ireto mpanomponao teraka volana Jona ireto. Ko ankehitriny mangataka aminao hatrany izahay, ny tantananao ny fiainan'izy ireo, ombany fitahinao ane sy ny fiarovanao ane ny fiainan'izy ireo manontolo. Misy koa ireo namanay nahazo fahasoavana manokana. Ianao no mahafantatra izany, oka ianao no hitahiry ny fahasoavana izay efa nomena ho azy, sy ampitombo izany fahasoavana izany. Oka ny fahasoavana sy ny fitiavanao nitoetra amin'izy ireo mandrakariva. Misy koa ireo namanay izay ao anatiny tsy fahasalamana, mety ara-tsaina na ara-batana, mety ara-panahy, mety eny amin'ny toeram-pitsaboana koa izy ireo,
na eny an-tokantrano ary mety eny amin'ny toby. Ianao no mahalala ny toerana misy azy ireny, fa ny angatany aminao ome hery sy fahasitrana avy aminao izy ireny. Fa mangetahetanao izy, ianao no angatanay amelona ny hery sy ny fanantenana ao anatiny. Ko amin'ny zavatra rehetra tao mba ho fikarakarana azy ireo dia hombany fitahianao ane izany hahatanteraka ny fifalianay. Misy koa ireo namanay ny donam-pahoriana, ianao no angatanay ampahery azy ireny. Esory amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-po mba loro fiadanana avy aminao izy ireny ary ome fiadanana ao anatiny. Meo azy Tompo ny fionona sy ny fanantenana. Ianao no ampamiratra ny tavanao ao aminy, ianao no ampamiratra ny tavanao amin'ny fony, hazavao ny fanaonao izy mba handraisa ny fandresena. Izany vavakay izany Tompo ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho an'izay nazo tsingeritaona dia miarahaba anareo ny fiangonana, ho an'izay nazo fahasoavana dia miarahaba anareo ny fiangonana, ho an'izay ireo manana ny salama dia mampahery anareo ny fiangonana ary engane mba azo fahasalamana ny salama. Ho an'izay donam-pahoriana dia mampahery anareo ny fiangonana. Mazao toerana Tompo. Tonga eo amin'ny fotoana andrakitra isika zao angatahana ny koraly hanao ny hera.
dia ataontsika ny ramelohan'ny tsodrano sy aorian'ny tsodrano. Oh
raiso amin'ny finoana anjodrany izay atotra somena anareo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Isika ivavaka mangena. Ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra ny anaran'ny Ray sy ny Sanana ny fanahy masina. Amen.
ivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso sy azo tsapen-tanana ko asandra-toy amin'ny tompo ny fontsika. Hoy Jesosy, izaho ny mofonaina, ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana itony mofo itony dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia nonofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Andeha hivavaka isika. Fantatra efa riavana oka enontsika teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka, izao no atao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo mihinana tony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavana. Andeha hivavaka isika. Ry tomporenay any an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavana zanak'aolo, ny fijaliana sy ny fahafatesana, ny fitsangana amin'ny toerany maty, ary ny fiakarana tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay. Ary miandry sy mitalao ny fiverenanao izay, ko mba fenoa ny voninahitra ao ny fanaty-pisaorana, da io tanteraka izao sakramenta masina izao. Ary mba ekeo ho endrika ilay fanatra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tomporenay any an-danitro, oka hiasa ny fananao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny koa ny kapoaka mba hanambara ny raha Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fananao masina mba hatsiarovanay fa ho tafaray marina tokoa amin'ny teny sy ny rany Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fananao masina no harinao, amelomanao, hanamasinanao ary hanomezana ho anay ny zavatra rehetra. Mianoa anay ry Andriamanitra tsy toho noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika, na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Mipetraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy, andefa efa voavoatra ny zavatra rehetra, dia ataontsika ny raha voalahatra.
ka azarao am-pifalinany amin'ny mpianakaviny finoana.
andeha hitsangana isika hanetri-tena eo amin'ny tompo. Oka isika iombona mivavaka fanetri-tena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe sanaka, tompo tsy mendrika ny tena manotandro, tompo tsy mendrika ny kanefa hoe ianao hoe saina manatona tsy ho lavaka mihitsy. Amen. Jesosy Kristy ilay mampahery ka mampijoro antsika hoe raiso hano ity ny tenako izao ny atao fahatsiarovana. Jesosy Kristy ilay mampahery ka manafaka atsika amin'ny asa ratsy rehetra manao hoe sotronereo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no ataova fahatsiarovanahy na ovinana mivinano misotro ianareo. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay satria Andriamanitra tonga nofy ianao. Iombonay nao aminay ianao, naseho na tamin'ny ity ho an'io ity, na dia mpanota aza izahay dia novonjenao. Nomena ho anay ny ranao sy ny tenanao, mba hahafahanay mivelona sy miaina mankasitraka Tompo ny amin'ny famonjena, ny amin'ny fitiavana, ka sitraka ny amin'ny Jesosy Kristy izay nanaiko solonay famonjena ho anay. Ny anarany no angatanay izany vavaka izany, semetrahana izany vavaka izany. Amen. Izao no hafatra ho antsika ry havako. Koa tahaka ny andraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ho aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorona mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina nareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Amen. Petraka ny fiangonana. Andeha ataontsika ny raha voalahatra ho tantazina ny kapoaka sy ny rakitra.
an'ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavana aminareo an'ny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavana aminareo an'ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanana ary ny fanahy masina. Mandeha ihany amin'ny fifalian'ny tompontsika.